radio 400 MHz. Fresh off the grill, it's another Holy Hip Hop World Premiere. Radio L'Ambassadeur 400 MHz. Hoarahanao an'io indray ilay tantara mitondra ny lohateny hoe onaona. ireto avy no hamelona ny tantara: Solofo, Kaleba, Ery, Ludger, Iaino, Simonette ary Saondra. Ay re tonga ianao Ie, efa loaranao nga vary? sy vary tsisy laoka avy eo loarana fa ataoko zao zany voandro laoka fa niantsena ataoko ianao zao isananao iny. Etsena inona e? Fa inona fotsiny no voanao tany moa? Etsena loaka? Ka tokony naingana fa za efa tena nona zany ka le vary eo efa diso moaka loatra fa firy kapaoko io vary io. Raha safo vavany. Ndrekaka zany ve ho apetsika. Fa nga moa nisy loaka ny etsena anakoa tany fa rondasopa engeny netiko e. Vola 200 mba misy ato Radio trano ato. L'Ambassadeur Inona hoe ry Mélanie? 400 MHz. Rondasopony ao. Kalasopy misy hena ve zany aloha? Amin'ity eny efa ray alina ny kilao izy koa ny amin'ny lasopina 200 misy henanao eo. Ny karoty ny ova zany tsifitsifin'ilay olona esoriny daholo fa tena roniny zany tena hoe ro madiodio eo. Ka izany ve tsy lasopy mitapo-drano koa. Ka io ny takatro ny volantsika eo. De ampy antsika isanao ve zany? Atao raha nga izay mahampy azy atao be sira be fotsiny e. So ihany ny zanakitsika fa tsy misakafo aty aloha fa mba any am-pianarana ihany. Fa tsy mba misy zavatra hafa azony 200 koa ve fa de rondasopa. Nga misy ninona azo amin'izany tsao mididina atikena kely ohatran'ny reny baoritra reny ny atevina ny ary zao 300 ny ray. Ako inona moa zany ny azo atao fa de samboary de mineo ny hanina hohanina rehefa noana zany. Ohatra ny tsy ho lasa tsony ty fiainan'ity raha ohatr'izao no mitohy a. Ka tsy alaonao mba hampiana? Inona no nampiana azy aty? Ny karama tsy isy zao moa de am'pataloha avy ihany. Tsy isy tsena mihitsy zay hita raha ohatra amin'ny maly iny. Ianao zany foana fa ny tiako tenenana hoe hampiana mikarakara sakafo fa tsy zany foana koa ny resahana isan'andro. Efa zay foana ny fanontanianao matetika de efa mahay lohako. Inona moa zany nanao pikanao ataoko vary zany efa masaka hoe efa moaka fotsiny ao ary loarina fotsiny de mihinana ko inona. Alors aloha lohariko vetivety e. Fa izao ry a. Ie? Aveto aloha vetivety moa takaketo e. Misy zavatra resahako anao. Oka aloha mbola andoatra n'ity vary ity ne ahy e. Ataovy malaky ary. Ie? Izao a. Misy namako zay fa ny tamiko androany. Fa misy fikambanana zany hony any a. Tena mahampanankarena vetivety. Andry. Inona koa zany? Zany hoe zary mba tsy de mahazo alisy fa de zay ny vaovao haingo tany. De aiza misy azy zany? Ka tsy haiko mazava tsara zay misy azy fa mbola tsy naka renseignement zany. Hatreto aloha. Hey. No inona kanina re? Eny ny hanina hohanina ihany fa tinga eo a zavatra maika be. Maika be ahoana fa inona ny dirantsika amin'izany? Ka hiditra mpikambana fotsiny e. Hiditra mpikambana ahoana? Ko raha tsy tiako izy ity hoe magasin sa tsena kidikidiran'izay olona te hiditra rehetrarehetra. Izy ange tsotra be ny fidiranao amin'ilay izy. Sady hery zany io zay fikambanan'izay te hanan-karena sa moa inona fiteninao anazy teo?
Fikambanana maninona moa mampanankarena? Ka zay aloha no hoe fa tsy fantatrao nge zay tena votoatin'le fandehany ihany fa za aloha liana fotsiny deditra de zay e. Fa ny zavatra ilaina baiboly a de mila mamonjy fivoriana isa-tapa-bolana fotsiny io. Zay fotsiny. Ih, fa vazaha ve aloha sagasy ilay tompon'ilay fikambanana? Ka efa milaza aminao hoe tsy azoko mazava tsara ho aho. Tsy haiko manko a. Fa tena miteny aminao a, amin'izao fotoana iainantsika izao a, be da be ny mpisoloky, indrindra ireo vazaha afrikanina ireo. Tena miteny ianao amin'izany a, io mody resaka fivavahana io ny amin'ny tany olona. Ka tsisy mangiditra andramana zany ngery Mélanie. Fa lolo hoantsika de hita eo zay tony fa rehefa tsy mety ve tsy ialany? Ho antsika, iza mifanaraka aminao amin'izany? Fa mieritreritra ve ianao hoe za rery no alefanao any? Azafady. Zaho ary aloha e, hoany aloha mitindray mitorak' ity a. De rehefa hitako hoe mety ny any a, de ampidiriko koa ianao. Ka tsy vola be ohatrinona koa nefa nitakiny amin'izany? Tsy cotisation zany na ny ariary ary ono. Mbola ono lohatra eto a. Fa vao hoany a mantsiny, ary tena ho any am-potony mihitsiny, anadiady azy. Fa za so io raha fa mety ety amintsika izany seran'izany e. Ndana arika, sitraponao ianao. Ory Mélanie. Za nge ho tsy mivazivazy aminao e. Sa ve ianao tsy leo an'ity fahatrana sy tsy fisiana tao an-trano ity e? Za leo amin'ny fahatrana, leo ndron-dasopy a. Fa za koa nefa tsy mahatoky olona izany a. Eny Dia a. tsoriko aminao Alao zay. hoany a de rehefa avy any a de ho hitanao eo toy any. Asako. Fa ile sakafo aloha ry soa am'zay fa efa mangatsiaka fotsiny. Zay efa Ok, fa mandry indray io- le ron-dasopy, jereo lasa fotsifotsy be. Sy dia menimeno manga mora olona fa hoandro izay eo a. Andregakio, ohatran'ny manofy a, tena brinao ve ty e? Miarahaba ny endrim-pakerety tsy vita de zany no asesisesika eo. Ka tena talanjona be mahita ny fiainanareo ka. Zany? De ono a, tena nareo marina ve io tômôbila io? Ko an'iza indray e, fiaran'iza indray no entiko eo. Anay io. Fa ahoana? Talanjona ary brinao a, Fa maninona e? ny amin'ny fiainanareo ka. Miazakazaka be mihitsiny. Aiza koa de nahazo tômôbila tsara tarehy be de nahazo trano. Fananana ao an-trano amin'izany complet tsara be daholo. Sao de mba namaky banky tany laha ty e. Nananao ferafera maizina tany ambadika tany. Sanatria, tsy Bruno mihitsy manao zavatra malotolototra izany eritreretinao izany. Fa tena mandeha amin'ny laverta. Fa inona fotsiny e? Sy ohatran'ny olon-drehetra e, rehefa mety ny atao de mety e. Ka misy adevitra. Oletia, ny asantsika nge ka mitovy e. Samy mpanera zao ve rangaha de nareo lasa lavitra tapoka be teo. Nahoana e lahy tonga de mahatafatsangana zavatra be de be. Samy manana ny vitaniko. Zay ny anjaranao zay. De zay koa mba anjarako. Ka mba tenenao aminay zany sao de mba mahasoa anay. Eny e. Alao manaraka izany de hitantsika eo ihany ny tohany e. Fa izao no tena tondrehako aty aminao aty ranabavy a. Hoe ahoana? Ame fanasana anao zahay. Fanasana? Ie, asainy nareo hitokana an'le trano vaovao ao. Ha? Mm. Moa zany iziko. De manasa anareo mianakavy a. Hisakafo be tsika amin'io fa sasaon-kibo eto da izy rehetra. Ieny ary.
Zay a. Tena sambatra reto nareo marina. Nenao koa dia izany foana, mbola ho avy ny anjaranao e. Ry Bruno, Ahoana? fa ianao zany andeha ho aiza? Andeha hivory ako. Nga sy fantatra hoe fivoriana androany? Aiza moa ny alalako an'izany ianao tsy miteny akory? Verika fantatrao ny fotoana fivoriako e. Isaky ny tapa-bolana. Fa ahoana? Kako. Fantako ilay isaky ny tapa-bolana fa tsy napoziko hoe kay moa androany. Efa nierina sady nga hiverinao fa ela be zany tapa-bolana zany vao miverina e. Fa tsy azoko amin'ilay izy ho fa inona zany ny tena ataonareo amin'ny fianao nge tsy mba miresaka amiko ny fandeha amin'ny fivorianareo amin'ny mihitsy e. Mivoriko, ohatran'ireny mpivory rehetrarehetra ireny, dia rava amin'ny fivoriana dia mody. Inona nazavako anao ankoatr'izany moa? Fa izy ity hoe zany dia tsy maintsy fivoriana alina foana koa e. Dia any amin'ny lehibe anay ianao miteny an'izany fa izay ny tapaka any dia tsy maintsy manaraka tsika e. Ka maninona raha mba manitsosikevitra amin'izany ianao tsika sa dia efa vitsy hatrano mbola ilozanao amin'ny alina tokoa izay. Salamiko aloha tsy hitako izay problema amin'ilay amin'ny alina e. Fa ny fahalalako azy fotsiny na tsy niteny ary zareo dia hoe amin'ny atoandro ny olona mety hoe miasa nohotr'izany. Dia amin'ny alina mivory satria io andavanandro fa tsy hoe alahady ny fivoriana any. Dia firy indray zany nareo izao ny rava androany? Arakaraka ny fotoanao na indraindray vetivety indraindray elaela satria isaky ny fivoriana ohatran'izao masy dia misy mpikambana vaovao foana. Izany hoe mitombo foana zany ny isan'ny olona ao aminay ao. Dia izay no mahatonga ny hoe tsy fantatra loatra izay horiravana satria arakaraka ny fahabetsahan'ny olona tsy mifankelezanao ihany no ahafahana mametra ny fotoana hoe amin'izao no mirava na amin'izao. Ianao koa surtout tsy afaka mody aloha hoe mba hody aloha aloha. Ohatran'ny rima ory ihany dia zavatra nataonao tika. Inona moa ny problemanao e? Le mody alina ve zany problemanao sa hoe Zay inona mihitsy? mihitsy. Ka ohatran'ireny mody alina rehetra piasa ireny koa nge zany. Sady ety amintsika anie izao ry Bruno tsy hainao mihitsy fa ny sécurité ety ohatran'ny efa hafahafa izany ange mampatahotra anahy e. Toko za olona mandeha fiara e. Ny gardien olona miaraka amiko aorianao. Ka tsy hainao ny teneniko fa ny tenako mijanona ato an-tranoko. Izao e. Maninona raha miaraka amiko aorianao androany aloha? Sady mahita ny zavatra misy any fa leo be an'ilay fanontanianao isaky ny mihetsika. Za zany ndreraka zary zany efa te hatoro-mafy mihitsy. Dia eo ianao zany fa za andeko. Tarako fotsiny eto koa aho. Dia mba mody aingakaingana anganareo tsy afaka miala lolo kely. Izany foana ny ianao efa nilazaiko teo fa tsy afaka mody aloha izany raha tsy vita ny fotoana rehetrarehetra ao. Na arainandro ary vao mody. Fa ny tsy azoko koa indraindray tsy haiko fa mba reo mariko ty. Inona ihany ary zao ny Mélanie e. Ianao isaky miverina vany dia ohatran'ny olona romodromotra tsy fantatra hoe naninona na naninona mikitakita indray ianao vao maraina ny andro. Sa ve nareo sao dia mifokarongony any e? Ka tsy azonao. Tsy fahampiana toromaso nge mahatonga an'izany. Fa dia kizitina loatra kosa moa ianao na izany ary mba miovafa makamo anahy. Marina hoe vola misy fa ianao ny toetranao ohatra megaiky izany ianao hatramin'ny nandehananao tena marina ianao tsy mba mandinika an'izany ve ianao hoe ohatran'ny kitezitezitra mikitakita anahy foana ianao isaky miverina fany. Tara fa eo ianao fa alao andeha aloha. Ela be zany. Ndana koa e. Ohatra izay, ilay baiboly aiza izy teo? Fa ka ve hoentina ny nividananao an'ity baiboly ity e? Tsy hoe ilaina any fa androany fotsiny asiandry zareo entiny e. Zay ary. Zao zany milohan'ny hanomboantsika ny fivoriana androany dia aleo mandroso aty aloha daholo aloha ireo mpikambana vaovao rehetrarehetra
samy mahatsapa-tena izay mbola tsy nanao sininy contrat. Ilany nomboka voalohany. Eny tompo. Nianaralahy moa izy. Bruno Reisner. Ao ary. Ao tsy hana kely ny tanana. Ono sao dia mba tsara ho fantarinay aloha voto anton'le fanarahana sianao soniavina aty vao miditra amin'izay dingana izay. Olety a, zao ve lava manontany an'izany? Mandany lera fotsiny izany. Ka tsy azoko le izy. Tsy azo laminy ahoana. Ka hafahafa le fanarahana sianao ataoko. Tsy hoe hafahafa moa izany fa mba mila an'le fanazavana misy Tsy misy fanazavana azo omena letsy a. Tsisy. Soniavo fotsiny zao ty, ao ny tanany lahy tsy hana aingana aloha dia soniavo ty. Amin'ny ranolany anaovany lany soni. Ka afaka mandinja kely ve? Tsy mila mandinika izany letsy a. Ela ve adaly e? Ao ary tompoko. Ka ny akavisany ny akavanana no didina. Aza mangovongovotra ohatran'io letsy a. Ny ankavanana. Ao. Ty ary. Ay. Izany koa dia efa mampikinetaka. Ohatran'ny ankizy. Tete be izany drako izany. Ka aiza no asianan'le Eto letsy a. petahana amin'ity raha ty fotsiny moa izany. Ity solony stylo dia ataovy io rahalahy mitete io dia ataovy amin'iny rahalahy iny sonian'lahy eto. Ka soni amin'ny karatra sa soni inona izany Eto amin'ity taratasy ity letsy a. le soniako any amin'ny karatra ve? Ie. Dia asio ny anaran'ny lahy eo ambaniny. Velao andeha tsara le raha. Ka aloha fa misafilitika be koa izy izany. Ataovy tsara. Tena zao ny sonian'ny lahy. Eny tompoko. Ny fifampiantsoana eto a tsy misy tompoko izany fa grand. Grand. Zay. Eny tompoko. Grand. Le ty letsy tena zaza vao mihitsy a. Ie, ny anarana indray eo ambany. Ono mba saika anontany kely azafady. Hoe inona moa izany no anton'le hoe rano anaovana an'le sonia e? Amin'izay le tsy matotra tsara. Izany ve dia tsy mazava amin'ny lahy? Dia ahoana moa tsika ty grand toa ohatran'ny manao capuchon be daholo e? Ohatran'ny tsy mifankahita endrika mihitsy ato fa ohatran'ny saritava be daholo. Nefa tsara ohatran'ny maizina be izany. Fa ataon'ny lahy iny, izy ny tena ho fantatra amin'ireo. efatra amin'ny zato Ka mega. tsara mba mifankafantatra Secret letsy amin'ny fiainana. Ary aiza ny baiboly nentina lahy? io amin'ny sezako io. Alaivo. Ty grand. Tsy mandray an'iny aletsa. Apetrao amin'ny tany eo iny a. Dia mitsangana eo amboniny iny lahy. Alefa. Azafady grand. Ahoana hoe Apetrao eo amin'ny tany iny dia hitsahany lahy. Aingana. boky masina nge io grand e? Tsy ilaiko lahy mamerina an'izany masina izany. Tsy azo tenenina ty amin'ny fikambanantsika izany. Alefa. Hitsao. Ohatran'ny tsy ho vitako izany grand. Hitsao le ty efa tsy misy tsy vita izany ato. Lehilahy ianao sa vehivavy a? Vehivavy ary eto mahavita. Ona Jesosy a. Tsy ilaiko hoe lahy mamerina an'izay teny izay intsony a. Mazava amin'ny lahy ve izany e? Ha? Mampidi-dozanay fotsiny miteniteny foana. Fa ahoana grand? Anarana tsy mahomby ity izany a. Hita lava ny enjera daholo ny soldat zao. Ie hitako Tsy mihitsy. mahazo mamerimberina an'izany teny izany ato e lahy. Ka inona tamin'le teniteneniko teo moa no hoe tsy azo. Le anarana natsony lahy teo letsy a. Fady. Izany ny tena fady aty. Le hoe Tandremo ty vava. ay. Ao fa ie azoko. Dia zao. Eny grand. Raiso indray io boky nitsahany lahy teo io. Raiso aingany e. Fa ty azo tonona hoe baiboly ihany le. Raiso fotsiny. Dia sady mandrovotra an'io e lahy rovirovitina potehana mihitsy. Sady mandrovotra an'io e lahy no miteny hoe fahavalon'Andriamanitra manomboka izao ka ho mandrakizay.
ao ary fahavalon'Andriamanitra manomboka anio ka ho mandrakizay. atao mafimafy Fahavalon'Andriamanitra manomboka anio ka ho mandrakizay. asesy daholo reo feo rehetra reo. Fahavalon'Andriamanitra manomboka anio ka ho mandrakizay. Fahavalon'Andriamanitra manomboka anio ka ho mandrakizay. Alefa ihany. Fahavalon'Andriamanitra manomboka anio ka ho mandrakizay. Loza ty marina. Loza ray, loza roa. Tena nanenenako miditra tamin'ny fikambanana iny. Tafiditra tamin'ny kiso aho. Marina. Ay moa izy ty tena tsy araka ny eritreretako azy. Fikambanana mamono olona. Aiza no ahavitako an'izany? Terendry salahamonana fotsiny izao. Ary ny tena loza dia ty hoe na ny ray aman-dreny, na ny vady, na ny zanaka dia tsy maintsy ho vonoina ny anankiray amin'ireo. Amin'izay famonena fiaina bibiana no asiany zalahy tao. Tapahana hono ny lohany dia hoentina any ho porofony zava-bita. Tsy vitako izany ka. Nefa raha mandatsy anao dia mihaiko ny manefa araka ny voasoratra ao anatin'ny boky fanekena izay efa vita soa. Lasa tsisy fotony ihanyko daholo teo aoriana rehetrarehetra ireo e. Fa aoriana ary no eta. Na ny sakafo matsiro ho an'ny isan'andro ary ty lasa mangidy. Enjany izany Marina. miaika an'ireto pôlisy reto mihitsy Ianao ka miresaka amiko? fa hiresaka amin'iza indray moa fa iza zao ny tambompandrina eto tsika asenao. Zafady fa ohatran'ny varim-bariana no ohatran'ny efa rendremana izany e. Varim-bariana masonao raha mivandravandra be ohatran'inona fa ngainao tsy mijery vaovao izany ny ataonao eto e. Za indray manaraka an'ilay vaovao. Fa inona ny zavatra voalaza eo e? Rongony efatra kitapo ny tratra tany amin'iny lalana roto Tambositra iny. Ay ve. Fa ny sainao aloha makaiza e. Nandinika mihitsy tato ato fa tsy ao mihitsy ianao. Tsy mifantoka amin'ny zavatra resahako mihitsy. Fa ianao maninona? Ohatran'ny marary ary ny elania. Marary inona koa maninona ianao tsy miteny? Ohatran'ny marary ny vantako rehetrarehetra. Marary ny saiko. Sao dia tokony ho any amin'ny dokotera ary? Sitra amin'ny dokotera izany. Sitra nizanizy izany. Fa ahoana e? Tsy haiko izay hanazavako azy aminao e. Tsy hitako. Mila ho lasa dala. Zavatra amiko indray ary ianao io. Tsy haiko izay mahazo ahy e. Ka maninona ary raha andao ndretsika hivavaka? Tsy vavaka. Matahotra an'izany aho. Matahotra an'izany vavaka izany aho e. Tsy vahaolana izany. Maninona hoe? Tsy vahaolana izany ho aminao. Fa aiza indray ianao ny anantena vahaolana ankoatran'ny ao amin'Andriamanitra? Alao aloha anany problème koe. Izay mety. Izay. Tena tsy hitako intsony izay hanaovana anao ty Marina. Alao amin'izao e. Alao amin'izao.
tena nampidirinareo amin'ny kizo aho raha manao marina. Tena nampidirinareo kizo mihitsy aho. Ahoana e? Ka io fikambanana misy antsika io. Maninona tsy nitenenareo tamin'ny voalohany hoe zao ny zavatra tokony taterahanao alohan'ny hidiran'ilay olona. Ahoana aloha? Inona le kizo? Tsy haiko e. Hoe inona mihitsy ny zavatra anatin'ny fonareo sy ny lohanareo ao fa zao zany korotana ambony ambany mihitsy ny fiainana tokantrano sy ny fiainako rehetrarehetra mihitsy. Ny atidohako tena misahotaka ambony ambany e. Mampitelevim-belona. Fa raha napoziko zao mihitsy ny zavatra miseho amin'io a, tsy niditra tao aho. Fa inona ny olana anareo raha bria? Ka le mamono olona e. Tsy vitako zany, tsy mpamono olona. Kay ve zany fotsiny? Inona? Fotsiny ve ny famonoana olona amin'ny rangahy? Makatizy iray ianao dia misitona dia vita. Namana tsisy ilana azy ianao. Ampifoanao zavatra tsy fokatra amin'izay nenako ve a? Raha te havita alahy izay arahana. Izay zao no nataoko. Izay no nahavitako ny ahy. Ono ality. Iza tokoa moa zany ny alahy najedaka tamin'ny ala vita contrat. Arabainina no najedaka koe. Say alahy ka. Dia ahoana no mba eritreritra alahy tamin'izay fotoana izay? Dia vita ny lahy ve le tsy hoe ray alana niteraka ny lahy? Dia vita alana nanapaka ny lohany? Sary mivaky loha amin'izany le tsy a. Fa ela ve aloha zao efa nieritreritra an'izay apoka e? Eo apoka ahoana moa? Vononako. Tsy misy nenina le sao amin'ny lohako ao, mbola tsisy olona neritreretiko mihitsiny. Fa raha azo ny soloina hoe omby na ohatr' izany na zavatra valera be ara dia nataoko zany. Anareo ve olona maninona e? Io olo tianareo akaikinareo io vononako. Iza? Vadinareo ko izy? Tsy vitako zany le tsy afaka mandratra zany akonako zany a. Sa ve anareo ary ho ampiko e? Inona moa fanampiana azy olona atao amiko amin'izany? Ny anapahana ny lohany ko. Efa hitapy alahy. Tena miresaka amin'izay biby olona ity. Lasa fa velomy alaka. Raha mila fanampiana le azy dia atsoa ihany anapahako azy a. Fa misy inona e? Fa inona ty mampivoravora? Loza Bruno. Loza inona? Maty mamy. Ve zany? Veriko hoe misy inona ary. Fa maty naninona? Mama, misy namono. Tsy hita ny lohany. Tsy hita ny lohany? Mivatany zany ao ihany? Very mamako. Mivatany ve zany ao ihany? Mivatany ao zany. Inona ny problème? Alevina zay hita. Very lohanao mama. Tena tsy hitako intsony ianao. Rehefa mbola eo mivatany io tsy maninona fa mpafirinen'ny olona lanin'ny voay ary zany tsisy taolaka levina. Very Bruno. Mangina amin'izay ka makarary andoha be menanao mitomany be eo. Tena tsy valina zay navita an'izay. Mahatiavana sy namono azy. Aza miteniteny foana aloha. Mangina amin'izay. Maiza mionona fa zay ny voasoratra e. Mama, azy lohanao mama. Mangina rangaha fa ohatran'ireny misy mampireny ato an-trano a. Fa inona zany teneninao zany? Ndreniko anie maty. Azafady fa azafady arsea. Lohako ohatrany tsy ao mihitsy e. Azafady, toy izany fotoa maninao. Io grand entana. Io netiko io. Avoitao ary jerena.
Zany e. Kilao mbola atao anaty baoritra ato. Io. Jereo tsara. fa faoty tarehany aloha fa tsy fantarao izy io na izy io sy ndraha be ry Zao, mety. inona ny lahy io Raha bovinay io. tena niteraka ny lahy Eko. mety ho te aro aloha fofoniko Tia re. Tsy izy zany a. Tsy raha ny lahy zany. Izy io. aza mandainga letsy a Bofy rangahy io a. tsy izy hoa io raha fozany lahy io tsy mety zany Grand. tsy mahavita ny zavatra takina amin'ny lahy zany fa na reny lahy rainy lahy zanake lahy le misy raha iraisana ihany ny tena izy Tsy mety zany io grand zany. tsy mety letsy zao a Efa faty olona nge io e. tsy mazava amilava izy zany tsy mety zao oety miverina io dia mitondra hafa vaovao aty Fa tsy. Eny ary grand. manaonao foana Aiaiaiaiaiai. Dia ho ataoko aiza zany ty etambe ty. fa elahy taiza tamin'ny alina n'izao vao tonga ny raha fozany lahy maty elahy tsy hita izay alehan'ny lahy Mama. atria fa ina koa ty mazonao ry brinao a ary avelao ah fa inona ary ty fihinana mafy be ty marary afa aza ataon'io ry brinao a Tsy vitako mama. Tsy vitako e. fa inona ny tsy vita inona kory mama fa manao rano masotoka fotsiny io a Mama. tsy malala menatra akory zao vao mitonantonana avy any Tsy tantoko raha ny anao no tratran'izao zavatra manjoan-drafozako zao e. Ty zaka ny saiko. fa inona ary ty mahazo amin'ny brinao rakizy a Dia sanatria ve ty endrika eo ty koa no tsy ho hita tapoka teo. tsy azoko ihany Aha. za koa ary mahakako Aha. sao dia nisy nahazo any lahy tany ary Sisy hoa e. fa maninona toka ihany zao io sa efa nampiana rongony tany koa zao hoe raha lasa mirediredy tsy hay hoe lasa dala ve Tena mampalahelo ny rafozako e. Fomba ahoana re zao namerenako azy amin'izao e. zaniko ary reo dia ny mbola velona ny olona no mifankaty fa tsy hoe rehefa maty voara malala inona moa ny rediredely lahy eto aminay eto fa ndana mifonao aminy ao efa etokotany eo mivata Zany koa ve hoen'ny tsony e. Fony fahavelony tokony nanao an'izany. Loza reto tena loza nisy nanatitra ao ny loha mama aiza ao ambany tohatra ary amin'ny devant ary ao anaty sase dia isa nanao an'izany Eko inona moa ny olana amin'izany fa rehefa zany lohany dia akambana amin'ny vatany dia efa vita e. Tsy izay ve nahirina teo. za aloha tsy sa mandray an'io e matahotra ary olona tatrany ihany e zany nanao an'le izy raha nandinika ahy Ela be zany fandao aloha jereny e. Za raha hitako. Zay nge zao tsy naty atao andritry ny alina e. Tady an'io. mistera reto izy zany hitako Mama. Mandinika an'ilay fiainanao
dia mieritreritra hoe tsara antsika aloha mba mivoaka kely mba maka rivotra manao vakansa kely manao vakansa mba mandeha miala voly kely rery mama fa dia eto tanàna eto foana marina izany ka dia aiza ny itondranareo ahy ngamo hoe nareo izy fa tokontsika mianaka rery ny mba mandeha fa moana koa ntsika mianaka rery madama tsy dia mazoto mandeha moa izy koa misy zavatra mahasahirana azy izany koa nge tsy hoe herinandro na ohatr'izany fa zavatra mandeha marina dia riva mody ay ve ano ale atsika ohatra hoe mba makany ambositra na mba natsimitsimy kely arakarak'izay mampazoto amin'ny mama fa sao dia lavitra loatra ko moreraka ny voyage indray raha ndray andro izany tsisy olan'izany sady ny tôbily io misy confortable tsara ka raha efa samy hanao vakansa ihany maninona raha ohatra hoe atao herinandro dia amin'izay mba miaraka aby ny ankizy rehetra rehetra tsy mila firongon'olona zany ry mama zavatra filaminana ny tadiavina mba makamaka saina kely fotsiny sady mba misy resadresaka efanaovantsika e fa izay mba mahafinaritra indrindra ny amin'ny fijerevana ny hoavinao sy ny fiainanao manokana ve dia ho tantarana amin'ireo ankizy be dehibe ireo tsy mety ka aloha e ianao mba mieritreritra izay hahafaly ako izay ve mba tiako dia ahoana afaka ataontsika amin'ny manaraka izany fa mitindry mitoroka aty aloha alao izay no atao e sady misy zavatra tiako hovidianao mama koa any dia hoviana ary izany no andeha kona raha pitso ara ve inona no olany dia ahoana nefany inona moa no olana amin'ny mama zany fa za raha pitsy mbola misy fotoanako manolonako tsy sarobidiny ny fotoanantsika mianaka izany fa aloha hidabika any dia telefonena indray aloha izany le olona zay anaovanao azy fa alohantsika raha-pitso ny mandeha eny ary e zay a dia alaiko any za mama sa mamanao aty aleo alaiko amin'ny fiara any e zay ka zay mihitsy ny dia amin'ny fito sasany any tonga ao mama ao a aza manombana nenenina fa za efa mivonona ny zavatra ilayntsika any tsy mitondry ninona any akanjo entinao fotsiny dia mitona akanjo mafana fa mety harivariva vao mody ay eny zay a miandrainao ao izany ie Brino Ahoana? aza dia mandeha mafy fangany atsara ny tôbila no andehana mafy be ohatr'izao efa zatra n'izany a mama ianao tsy zatra miaraka amiko lalana tsara be io matahotra tonony izany fa tsy dia hoe mafy sao loatra dia e mba accident eo tsika miana tsisy olan'izany fa aza matahotra zay zay ka mba moramora ohatr'izay aloha zao aloha misy zavatra tiako antaniana an'lahy alefaso ny teninao e ohatrany mampiaiky aho a fiainanareo fa inona marina ny tena fidiram-bolanareo ty zay indray mama sy ny sermona tsy sermona izany hatry zay telopolo Mba te taona ny hafantatra rahana zay ve dia mbola tsy afa-po amin'ny fanontaniana ihany ty mama ty ka zao anery brie ohatrany hoe niova be vetivety kely izany ny fiainanareo tsy mahagaga zany e tsy mahagaga hoana zava-miafina izany ary zava-miafina tsy ho fantatrao mandrakizay zavatra ratsy zany aza nytaniana kory e zavatra tsy dia hoe manahoana fa tsy dia mampaninona izany na tsy resahana anao ary fanampiana ataoko anao fotsiny jerena namperitreritra ihaniko aza mieritreritra ho ahy tsy misy neninina izany fiainana fotsiny ohatr'izao dia zay no anjarantsika eny e saotra an' jesosy aloha izany rehefa misy ny fitahiny e ary tao vilivily be izany tovilantsika izany kay mama mampiresaka ko ianao koa mampatahotra aza miresaka tsony loha ka kefa hoe aza mandeha mafy be ohatran'io miresadresaka n'izany tsony loha fa alao hidabika an'izany resaka izany manjary manimba zavatra fotsiny raha tsy voaviloko saika tany anaty antsana sosotra mihitsy fa efa ho tongotsika e eto misy toerana mangingina fa tsika mianaka miresaka tsara rehefa aveo tsika mamonjy hotely raha ohatra ka naony ianao fa nga ianao dia tsy mba nitondra sakafo maivana kosa na izany ary raha mba fantatro
androaliny dia le farany menindra metra mitondràna ny lohana ho any aminy. Tsy mamaly ianao e. Aa misy zavatra le ansaiko fotsiny tamin'le tôbilina mivilivily teo e. Tsy dia misy inona tsakory. Ka iza zay gote aloha. Ay moa nantany an'izay ianao? Tsy ela nge dia misy mpivarotra ao aloha ao e. Fa tsy ange tsy dia ela ny resaka fa vetivety fotsiny. Koa maninona raha tonga dia mandeha fa tsy mijanonjanona izany. Ndao ary tonga tsika. Any ary aloha dia tonga dia mandehana ololoha ao mipetraka ambody azy eo fa hijery zavatra vetivety anaty tôbilina ato aho dia tamy e. Ay toerana tsy fantako koa ve dia avelanao andeha rery any aho e. Tsy ela fa eo anatinatiny eo mipetraka dia tsy maninona izany io. Vetivety fotsiny. Fa maninona ary brina ty ohatran'olona daladala izany. Ohatrany hoe tsy ao mihitsy ny saina. Tena tsy mazava mihitsy ty toerana hitondrana aty. Tako izay ihany aho mitondra ankizy niaraka tamiko. Amin'io izay zavatra anontaniana azy ohatrany tsy voavaly ara-dalàna izany daholo. Fa aiza izany ny toerana le antsika e? Andraso kely fa tamy ahy e. Ndry, fataonao iny ny tadina? Mifono ary mama. Mifono aminao ahy. Mifono fa tsy fidiny azy ao. Tsy fidiny ahoana? Andriamanitra ato antsy lavalela be. Jesosy finjeo ah. Efa tapitra efa ela be ny fe-potoana ny lahy dia ahoana ihany tsy vita amin'ny mission. Efa nandefitra tamin'izany izay. Efa nanao azy azoko atao aho grand fa teo amin'ny segondra farany no votsitra izy. Izao noho izy rehefa tsy vita iny dia mitombo sazy anankiray olona roa tsy maintsy entina aty Grand ary tsy maintsy ny vady aman-janaka elahy. Mamindrafo amiko e. Mba fantatra elahy moa fa aty amin'ny fikambanantsika tsisy an'izany famindrapo zany. Grand Tsy misy an'izany aty. mba omeo fe-potoana farany ampy. Tsy mety tsony. Olona roa ao anatin'ny vady aman-janaka elahy tsy maintsy entina aty. Ka zangy tsy mananjanaka afa-tsiray e, dia tsy manana vady afa-tsiray koa. Zay noho izy ho eto aty daholo. Ka grand Raha vao tsy vita ny lahy reo dia ny hainy lahy manefa. Fa nga ny fananana eny aty memena ihany lahy fotsiny e. Io arena io nga azo ny lahy fotsiny amin'izao. Tsy maintsy misy santany. Grand fona Tsy e. misy olona mitomany zany le ty. Ka inona ny tadiavinareo koatr'izay fa omeko e. Efa nitenenina teo hoe lahy fa ny vady aman-janaka elahy no entin'ny lahy aty. Ny fony tsy ny lohany tsony. Loary tao dia entina aty. Fomba ahoana? Mba fantatra elahy moa fa elahy rery zao tsy navita n'ity mission ty amin'ireo mpikambana rehetrarehetra ireo. Ka tsy sitrapoko nge niditra tato e. Tsy nampamakina akory ny contrat. Ny adalalalahy lahy te hiditra aty. Mpamitaka nareo e. Zay elahy nga vao nahalala. Zany ny spécialité anay zany. Mpandaingy nareo e. Tena raininy aty. Zay ny fiainana ato zay. Tsy hitako tsony. Tsy foiko ny ahy e. Tsy foiko. Ho hitan'ny lahy tsara fa loarany zalahy tao ny fony lahy zany.
fa inona nampetsony mamanay fa toa sepisepitra be ohatran'ireny ilazalozy ireny. Tena misy vaovao mihitsy kia fa misy inona e. Tonilo nareo na izany aza. Fa ahoana ry mama? Zava-dozana eny nataon'ny Bruno e. Fa ahoana? Saiko vonoany Saiko vonoany ahoana? Nitondrany antsy lava lela be dia nitondrany tady hoe ho afatotra. Lenareo niaraka iny ve zany? Eno ho andetiny tany akodaoda. Andriamanitro. Dia ahoana no nafahan'ny mama zany? Eno a? Saiko reto fa izy le andeha matotra iny dia nahatonina ny anaran'i Jesosy tapoka. Tonga dia nianjera izy dia ninitsinditra be teo amin'ny tany. Lasa nanavitra ny aiko. Nahita teo amin'ny bila tapoka dia izao tonga aty izao. Dia izy izao? Tsy fantatro. Tavelany izy ho Miaika efa tena mahagaga ny anaran'i Jesosy ambony rehetra. Fa izao ry reto tsy haiko nareo raha mitovy eritreritra amiko fa tena mino fa inona mono amin'ny mamako. Tena marina e. Tena nieritreritra izay. Ka tsy anaiky an'izany efa andaontsika ho any am-pôlisy izao dia izao. Satria raha le antsy lava lela be hitako izay dia mety iny mihitsy nanapahany any loha Tena mamanao. fahamon'olona iny. Ary izany mahita fetsiny ao an-trano tena hafahafa be izy e. Tsy ohatry ny taloha. Andao any amin'ny pôlisy ary aloha e. Andanonareo ro ihany no makany fa za ohatra ny tena mbola tsy ao mihitsy. Andaontsika sindry hiaraka ary e. Dia mama nefa ny ahoana sécurité amin'ny mama amin'izany aloha fa izy anie zany no fofony ianao e. Sao dia hiaraka ihany. Sady ianao zany mila manao témoin any. Izay koa aloha e. Ie. Andao hiaraka aminay fa sao dia hiverenana eo ianao ka. Eny ary e. Radio l'ambassadeur, efatra amby zato mégahertz. Hono madama, tena zanakao naterako tokoa ve olona io? Eny tompo. Fantaniko hoe tsy mifokarongony izy tsy misotro toaka. Eny e, misy fotoana izy loha mandraindray ihany. Zany. Dia ahoana moa zany ny profilazanao fa tena saika hamono anao io olona io? Ka za rery no nentina nandeha nakany. Nakaizy io? Nakany amin'ilay toerana nalehanay sady izay toerana mangingina. Tsy vitan'izay fa mitondra kofehy izy amatorana hono. Miaraka amin'ny antsy lava lela be. Dia tamin'ny firy teo eo izay fotoana izay? Teo amin'ny tamin'ny 2 teo angamba izy iny. Dia hono tsisy disadisa ve teo aminareo, tsisy fifamaliana, tsisy zavatra hoe mety antony nahatonga anazy saika hamono anao? Tsisy inona mihitsy ka. Izay raha mbola mieritreritra hoe hanao goûter kely ao aloha ao fa nijanona teo amin'ilay toerana fotsiny loha. Izy aminareo moa ilay vadiny teo? Za tompo. Ay. Dia ahoana ny fahitanao an'izany toe-draharaha zany? Tsy haiko aloha komisera fa izy iny tatoato tena hafahafa be mihitsy ny fiainany ao an-trano. Ohatry ny olona kôdikôdy izany, ohatry ny olona tsy mahazo aina, lasalasa saina, resahana dia tsy mamaly. Tsy afeniko anao fa tamin'ny fotoana nahafatesan'ny mamako ary hoe hitako tena hafahafa be mihitsy ny fihetsiny, ohatry mailomailo izany izy. Teo amin'ny hafiriana tao zany izay izy nanomboka izay hoe hafahafa izay? Teo amin'ny 5 na enim-bolana teo angamba izay komisera. Satria manko nandritra izay volana vitsivitsy izay izy niditra tao amina fikambanana anankiray izay tsy fantatra anarana. Tsy fantatra hoe inona zavatra ataony ao. Nanomboka teo nahatonga azy lasa hafahafa be amin'ny fihetsika rehetrarehetra ato an-trano. Mbola resahantsika manokana izay fikambanana izay. Fantaniko farany hoe inona moa zany tena asa fiveloman'ny zalahy iny? Maneranera eny izy komisera. Izao ary nomboko izao atoko dia andefa élément makany aminareo anara-maso anazy dia anara-maso ny fihetsiny dia hiaro anareo koa fa aza matahotra nareo. Eny tompoko. Way. Ary tena izy tia miantso tia komisera. Zany, raiso ary. Raiso fa tsy maninona. Allô? Ay,
Ie, fa ahoana? Ha? Maninona? Andriamanitro? Eny are, izay zany, ie. Fa ahoana hony? Inona ny antsony anao teo? Fa ahoana ky? Matina anaty tena ao an-trano ao Bruno e. Le mpiasany ny antso anaty eo. Ha? Andriamanitro. Ahoana tsara hoe madama? Izay fotsiny teneniny fa izy raha nikirapatrapaka be ny teny an'izay tamiko maty ao an-trano ao izy nanatona ny tenany ao. Iza le ny antso anao teo? Mpanampinay ao an-trano ka. Ay, zao dia zao zany tsika dia andeha ho any aminareo e. Raha tery marina. Fa misy inona indray e? Reny fahavoazana tsiroaman-tanina azo areny. Hitako. Ny vady maty a, ny trano may, ny tôbila iray very tsy hitany nalehany, ny iray accidenté. Potika nanjavona tao anatin'ny raim-pimaso ny fananana rehetrarehetra. Izao zao tia miverina ohatran'ny tamin'ny voalohany ny fiainana. Tsisy ninona azo raisina eto am-pelantanana na dia ny kely ary. Mety akoditra sisa. Mahagaga aho fa inona no nahatonga an'izany? Reny ry mama ny atao hoe harena maloto. Azo avy amin'ny famaizinana. Hafa ihany ny fitahiana avy amin'Andriamanitra. Ny fahavoazana manko te hanan-karena tapoka. Kay vao fitaka, tafiditra any amin'ny lalana tsy izy. Anatra ho an'ny taranaka faramandimby rehetra aloha izany. Tena sady maharary tia ny mahamenatra olona. Tsisy ohatran'ny mandeha tsikelikely ihany amin'ny fiainana. Sady ny tena mahagaga reto ohatran'ny hoe amin'izao ary manam-piadanana kokoa noho ny tamin'ireny lomano tao anatin'ny harembe ireny. Izaho aloha tamin'ireny dia nitenin-drery mihitsy ny resaka taminy. Aiza ve ko ao anatin'ny iray volana harena tsy toko tsoforoana no azo. Fitaka marina ny hareny izao tontolo izao. Sady ny tena nampalahelo aty izy maty namono tena. Dia tsy hay intsony izany izao izay efa andeha amin'ny fanahany ihany. Ndry koa dia nanaiky ny raitsin-kombakomba taminy tamin'ireny fotoana Iza ny teny anareo fa ny raitsin-kombakomba taminy ahy e. Efa ny samy rery anie izany. Ka ahoana ary ny hatateraka an'izany? Zeva izay no izy kizy ny be saina be eo. Dia aiza izany nareo mianaka izao nipetraka? Atao aminareo ko izay moa ho aiza. Mandra-pahita an'izay fandehany eo aloha sa tsy mety izany? Inona moa no tsy hampety an'izany e? Tsika ve omboka hifanoto? Onaona. Ovelomin'ny Hery, Ludger, Solofo, Kaleba, Yaina, Simonety ary Saondra.